Misatranao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo MBS tonga soa atao anatin'ny fandarana dinika indray Andriamatoa Rakotomalala Henri no vahintsika amin'ny tendroany ity mpanao politika candidat solombavam-bahoaka ihany koa tao amin'ny faritany Tomasina filoha national ny FDP ihany koa ny tenany miarabanao tonga soa atao anatin'ny fandarana dinika. Ya miaraba anareo ato amin'ny MBS ary misaotra betsaka anareo nandray ny tenanay am'izao fandarana dinika zao ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra zay mijery sy manaraka ity fandarana ity. Asaina mpanajany no mpijery anaraka hatramin'ny farany fandarantsika angilatsofina ihany koa izao fandarana izao fantaniko voalohany iny kabarin'ny filoham-pirenena omaly isan'ny voaresaka tao anatin'iny moa zany ny resaka hoe fanafoanana ny CTC na ny centre de traitement Covid-19 isan'izany ny Larbia ny Enivato misokatra ihany koa ny lalana any amin'ny faritany Tomasina ianao avy any toerana fomba fijeren'Andriamatoa Rakotomalala Henri ny fifehezany fitondram-panjakana ny coronavirus eto Madagasikara hoe tena voafehve zay de fa niteny nanomboka tany amin'ny volana vao nanomboka nisy ny coronavirus teto am'izao tontolo zao nanomboka tany Chine ka niditra tany amin'ny firenena européenne sy ny sisa de fa niteny zahay hoe tokony handray fanapakevitra ny fitondram-panjakana tany amin'ny volana janvier février tany zany saingy zao ohatrany resaka mona sy marina mihaino fotsiny ny mpitondram-panjakana fa tsy mba niomana ary saka no miteny eto fa tsy niomana ny amin'ny fiatrena ny coronavirus ny fitondram-panjakana am'izao fotoagna zao zavatra nisy de reny ratsika nahita reny rehefa nisy an'ilay sidina farany zay nieritreretina lazaina mantsy fa avy tamin'io no napitatra nitondra ny coronavirus teto zay tsy iza fa ny olona tao anaty fitondram-panjakana ihany no nisy ny tao anatin'izany sidina zany zay zananga sy fianakaviany ny olona anaty fitondram-panjakana niditra farany teto miaraka am'ireo ekipa ny fitondram-panjakana koa sy ireo malagasy zay tany ivelany zany mitondra an'io rehefa tonga teto valinaritna tsy voafehy raha ny tena marina tsy tokony hiparitaka io satria rehefa mihiboka reo olona reo atao misy an quarantaine reo tsy hitatra zany io fa matoa zany io nihitatra dia efa tonga teto talohan'io fotoana io ny coronavirus ary efa miparitaka am'izao fotoagna zao hitatsika fa any amin'ny faritra maro samihafa de efa saika feno coronavirus ny faritra roamborapolo am'izao tsika mitegny zao moa ve avy eto Antananarivo ve no nitondra an'izany efa nakatona ane teto ny lalany tsy nifandray ny olona nanomboka tamin'ny fotoana nisy ny coronavirus dikan'izany na zany ny mpitondra fanjakana magnotorone makany amin'ny faritra no mitondra ny coronavirus ary mamindra ny vahoaka any le manao mission zany na efa nisy taloha io saingy zao vao mipoitra miombo le aretina ary miparitaka any amin'ny faritra maro samihafa ka miditra atsika am'izao fotoagna zao za mbola tsy resaka fa resantsika reo aveo mikasika ny hoe lafiny sosialy ny lafiny ara-pahasalamana fa ny fanapakevitra laisy ny filoham-pirenena io miainga avy amina chiffre mangotsika zany ny mpitondra zany de miainga avy amin'ny chiffre misy aza fampitahana hoe tany ivelany voafehy miainga avy amin'ny chiffre azony ny fitondram-panjakana tsara ho fantatra vahoaka malagasy fa zahay dia samy milaza ny tenako de samy milaza aloha resako ny andraikitra fa chiffre ambamboarina io inona mahatonga n'Andriamatoa Henri Rakotomalala miteny an'izay hoe chiffre ambamboarina inona hamboarina io satria nahoana de tsotra raha jerentsika ny isan'ny olona nanao testa raha vao nanomboka le fanaovagna testa fao be teto tamin'ny toerana anankiray na roa na telo dia iny rahantsika nahita tambola nisy taxibe zany fa ny maro ny olona nanao testa satria misy nay ilay déplacement ho an'le vahoaka avy lavitra fa rehefa tapaka tsy nisy zany le taxibe dia niena nisan'olona satria ahoana moa no ahafahan'le olona efa tsy salama izy miainga avy any amin'ny tany lavitra be misy 15 kilomètre 10 kilomètre izy andeha amonjy ho any amin'ny village voara de anisany nampiena zay eo ihany koa ilay fandehanana makany amin'ny CSB2 nefa any amin'ny CSB2 nefa tsy misy test fa fanafody fotsiny zarainany
ohatran'ny paracétamol, chloroquine sy ny sisa. Hitan'Andriamatoa Henri Rakotomalala ve zay zavatra zay? Misy any amin'ny CSBD zao any faritindorany fotsiny de misy an'izay. De zay fotsiny zany le izy de ohatrany hoe teza le aretina zany a somary lalaovina. Ary za de miteny eto fa io résultat io misy antony anankiroa io. Eo zany lay fatahoran'ny fanjakana satria toatra le vahoaka satria efa tsy voavaky ny fanjakana tsony le vahoaka amin'ny ara-pamatsina ara-tsosialy. Tsy afaka miasa ny olona satria mihiboka tsy misy fidiram-bola, ny fanjakana tsy afaka manome vola ny vahoaka amin'ny tokony ho izy. Eo anatin'le vola be zay nomena ny avy any ivelany anampina ny vahoaka malagasy dia aleon'ny fanjakana mampiasa politika izy. Inona ny politika ataony? Atao zay fomba ampiena mandrakariva ny olona manao test ray zay. Faharoa atao zay abe ny olona sitrana isan'andro. Zay lazainy fa any an-tranony izy ny sitrana. Mahagaga hoe sitrana any an-tranony misy 300 400 isan'andro tao anatin'ny 2 herinandro. Mba takany ahoana loatra ny fiasan'ny ministère fahasalamantsika eto. Ny olona ny ivelany takany ahoana loatra ny fiasan'ireo amin'ny CCO ka vitandre anara-masy ny olona isan-tokantrano marary sitrana isan'andro. Ka zay le hoe fanjakana miasa e. Zay fotsiny fantanina napetrako nefa ny olona zay atao test ary tsy mivaly eo fa mbola miandry ka isan'andro nefa de misy olona maherin'ny 300 400 atao sitrana isan'andro ary ny maty dia hitatsika reny fa miena foana ny maty ary farany moa lasa 0 izy zao io. Mba hahafahana manokatra an'le confinement le déconfinement mba hahafahan'le vahoaka miverina miaina zay tsy hoariky ny fanjakana le manome sakafo le vatsy tsinjo sy ny social-mbahoaka sy ny sisa. Andriamatoa Rakotomalala Henri atapako ianao am'izay satria zao mantsy ny antony efa nisy kosa nge ny fidinan'ny mpiasan'ny ministera sy ny baiko avy amin'ny filohan'ny repoblika hoe midina manaova recensement isaky ny fokotany ny arahantsika nahita ny teny amin'ny collégium fanangonana olona fizarana fanampiny tsy mahafapo an'Andriamatoa Rakotomalala Henri ve zay? Ny fanaovana recensement misy fanjakana ny heto misy ny instat zay rafitra natokana hanao an'izany. Amin'ny instat de efa misy ny recensement ny olona isan'ny tokantrano any amin'ny instat ary voaclassé any avokoa na ny fari-piainan'le olona isan'ny tokantrano misy an'izany any amin'ny instat. Saingy zao ty fanjakana ty moa fanjakana oeraoera dia aleony aloha mampiseho fa tena miasa izy de nalefa aloha le hoe tamin'ny voalohany fanapakevitra voalohany resiny dia fanapakevitra ampiheverana. Ny fokony tany zay tompony andraikitra voalohany miahy ny vahoaka any agnatin'ny fokony tany dia natao anjorom-bala fanatsangana ilay komity loharano zay tsy izy no mitantana an'io fa ireo olona zay nanorona ny filoham-pirenena tamin'ny propagande tao anatin'ny komity mpanoa anazy ireny indray zany no nomena andraikitra hanao an'le loharano. Tsy misy mahatsara azy maha-olo-pirenena saingy zao teo am'le fomba fanaovana an'le lista dia misy fanavakavahana ny esorona sary tsy nalaina ireo olona izay hita fa tsy manohana tsy nanohana ny fitondram-panjakana ny mpitondra fanjakana tamin'ny fifitianana ary hitam-poko hitam-pirenena zany za zao victime an'izany sy ny olona zay magnodidina anay tamin'igny andorany fotsiny zany hoe tsy mahazo mihitsy satria hoe tsy nanohana fitondrana tonga manao recensement reo saingy zao rehefa tonga ary amin'ny triage de asorona olona zay hita fa ty manohitra ty miaraka amin'ny ray ianina ty olona tena tsy tiatsika ty fa manohitra de ny asorona zany reny ary hitam-poko hitam-pirenena zany. Bon tsy maninona iny nandeha igny hitatsika ny lesiko teo mifanjakana vao tonga saina niemitra ndray zay zany defa tsy fahamatorana zay satria aim-bahoaka ane ty resaka sakafo ty maninona no ataoko totoa ny aim-bahoaka efa sahirana le vahoaka tsy misakafo tsy miasa very asa tsy mahita vola ho an'ny tokantrano sy tsisy ny asa dia enao ndray zany tokony anome sakafo tapitra ihany lay confinement tsisy na ny vary
vola fanampiana ho an'ireo afa-tsy zay olona fantapantatra sy namakinamanamana ary manaraka an'izay nitandray tsika zao amin'ny resaka hoe ampiasaina ministère tsay avy andeha anao recensement inona ny idiran'ny ministère-ny rano handeha anao recensement misy ministère ny eto responsable ministère amponiny tsy andraiky ty ministère-ny rano zany marina fa amehana ty tena zavatra goavany ty resaka coronavirus ty fa ny zavatra misy de zao efa misy ny tompon'andraikitra miay an'izany maninona tsy nomen'andraikitra reo rafitra rehetrarehetra isan'ambaratongany ny commune ny bentanàna ny président fokotany ny comité pokotany sy ny sisa fa maninona ny ministère indray no miditra manao ary mbola loza koa ary mbola loza noho le teo aloha fa mandeha reny olona reny tonga any agnatanàna any tsy mitety tragno fa misafosafo fotsiny ary manao fagnadiadiana fotsiny de lasa ary de mbola betsaka amin'izao miteny zao ny malagasy tsy tafiditra agnatin'iny lista iny fantaniko mahitsy benga am'ty fantaniko ty Andriamatora Kotomalala Henri hoe aminao ve zany le filoham-pirenena mihitsy tsy manana finiavana ametraka paikady matotra sa le ekipa mihitsy sa hoe inona tena olana zany am'izay hoe mahatonga le hoe kitoato amina fandraisana fanapaha-kevitra araka le voalazanao teo zay io moa ny mpanohitra moa zany de adidin'ny mpanohitra ny mandrososo-kevitra ho an'ny mpitondra mba hanatsarana n'ilay fomba fitondrana hadidiny zay amin'ny mampanohitra azy hadidiny koa ny mitsikera rehefa tsy mety ny atao eto zany zay de efa nandrososo-kevitra ny ankolafikery maro teto samby nanome daholo na fikambanana io na fiarahamonim-pirenena io na antoko politika io na antoko mpivavahana io samby nanome daholo saingy zao tsy niaino an'izany ny fitondram-panjakana fa ny azy de ny heviny ihany zay heveriny fa mety arak'izay fomba fisainany kanefa de zao irahantsika mahita zao le izy de mbola samy teny ve ny fitondram-panjakana fa mahomby io resaka fizakana resaka sosialy io mitaraina daholo ny olona zao tsika miteny zao ary hitatsika amin'ny anao manjery zany fa mitaraina daholo ary mikaikaiky ny vahoaka rehetrarehetra de ho za hoe tsy misy fahombiazana izao fitondragna zao raha resaka fitondragna zany resahina tena mikorontana ambony ambany ny fomba fitondrana ny firenena eto ka zay matsy mahatonga namantany hoe inona zavatra hitan'ny Rakotomalala Henri ny tena olana zany hoe tena lesoka amin'ny fitantana raha-pirenena tena lesika tsy fahaizana zay misy ny tena marina tsy fahaizana makalesona tamin'ny lasa ary tsy fahaizana koa miheno ny hafa zay ny tena lesoko ty fitondragna ty ary tena antony lehibe mahatonga an'izao olana zao dia le fiheverana fa tena hoe zahay mahavita azy zahay ny eto ianareo tsy mitondra zao tsy njaranareo no magnome soso-kevitra fa zahay zay hevitra ataonay de mety ary tegena ho mety io resaka CVO resantsika io ia tena fotsiny zao de hoe mahasirana ny CVO fa de gaga anao mahita ny fomba amin'ny anao manjery maro samihafa zay manohana ny fitondram-panjakana am'izao fotoagna zao milaza fa hoe io CVO de tena fanafody covid organisme de fanafody mahasitrana raha mahasitrana io tsy adala zao tontolo zao miazakazaka eto daholo reo tany rehetrarehetra zay misy coronavirus am'izao fotoagna zao maty anarivony isan'andro san'andro makan'io fanafody io fa matoa ireo firenena velan'ireo na reo firenena afrikanina zay naka tamitsika ary zao hoe manenina tsy tonga ty tsony maka izany mbola niverina naka zao hoe firenena afrikanina reo nefa me mitombo marary any aminy ny antony de tsotra tsy mahasitrana coronavirus zany io fa hadedahana ataon'ny fitondram-panjakana fisehosehoana mba ilazana fa tena miasa zay mamelona ny vahoaka malagasy zay ary mikarakara ny vahoaka malagasy zay tsy misakana ny andraikitra resy ny fitondram-panjakana isaorana raha ohatra ka tena hoe mahasitrana io covid organique io fa ny marina de tsy mahasitrana io ary zay zaho riribe de sahy miteny eto tsy matahotra igadra ve anao io ataholoko igadra raha miteny tsy mahasitrana io ngazany mampigadra tsy mahasitrana io fa fandrebirebena vahoaka fotsiny io mba ilazana ampisongadinana olona anankiray ina am'le fanapaha-kevitra sa ve hoe le ekipa mihitsy tsy mety aminao tsy hoe ny ekipany tsy mety fa ilay
fandraisana fanapahan-kevitra raisina mihitsy a no tsy mahomby ka rehefa tsy mahomby ny fanapahan-kevitra ny hevitra raisina de tsy mahomby zany le olona le mpitondra zany amin'ny ankapobeny resahiko koa za tsy miresaka hoe ministre roa telo efatra nalagandreo fa mbola resantsika reo mantsy zay fa eo amin'ilay amin'ny ankapobeny tena tsy mahomby izao fitondrana zao ary anareo mpitondra am'izao fotoagna zao de tena tsy mahomby anareo tsy mahay mitondra firenena anareo tsy ohatran'izao ny fampanantinana ataonareo tamin'ny vahoaka malagasy tamin'ny fifidianana tsy ohatran'izao mihitsy zay disposition raisinareo eto dia tsisy zavatra tanteraka fa misy olana daholo onandre matora koto malala Henri ianao avy any faritany Tomasina isan'olazaina fa hoe omiami mety mba firy isan-jato am'izay fampanantenan'izay reny tanteraka any Tomasina am'izao hoe ya za moa rehefa miresaka tsy miresaka faritra anankiray fa miresaka amin'ny ankapobeny zany raha amin'ny ankapobeny raha hotany saitsika eto ngamba alina ny andro nareo moa mety mbola amoaka ndray andro any fa mangataka aminareo MBS zay sy ny anao manjery rehetra mba avereno ne ny propagande fampielezan-kevitra nataon'ny filoham-pirenena manerana amin'ny Madagasikara ataovy indray mandeha mba hoen'ny vahoaka malagasy inona am'ireny tanteraka raha iresaka atsika mikasika resaka fotsiny hoe tramoay efa eny ambony ranomasina avekeny zay fa misy ao anatin'ny ronampeo zay efa eny ambony ranomasina ambony sambo am'izao fotoagna zao ire fitaovana anaovana le tramoay aiza izy tam'izao tsika mpe misy tramoay tanarivo eto tranomay ny misy eto fa tsy tramoay manaraky zany Miami Dubai atao ohatran'ny Dubai atao ohatran'ny Miami atao ohatran'ny tsy haiko izy koa maro fa zao misy tanteraka ve zany zao io tsisy tanteraka zany na ray ary am'zao tsika miteny zao fa lainga avokoa building plus drone tsisy tanteraka zany sekoly manara-pendrasika fokotany ny zavatra vitan'ireo matoera joroam-pianina ny tokatokanana sy ambamboarina any amin'ny faritra agny am'izao tsika miteny zao ny fiainam-bahoaka moraina sy ny sisa vao maika hitantsika zao fiainam-bahoaka de lazana fa avy amin'ny coronavirus natonga an'io fa tsy fahombiazany tsy fahombiazany fitondram-panjakana tsy fahaizana mifehy fa azo feheziny io resaka vidina fiainana andavanandro PPN io fa tsy fahaizana betatsika reny maro zany université isam-paritra ahoana moa nanaovanao université isam-paritra tsara ne zany amin'ny lafitry ndray fa zao ny mpampianatra am'izao fotoagna zao tsy voakarakaranao reo mpampianatra amin'ny université reo tsy voakarakaranao reo mampianatra reo nefany misy fotoandreo mianatra mitombo ny taonany farany reo itaketa izy tsy afaka miasa izy ary ny andeben'ireo tsisy zany reo levy zany de ahoana moa no afahanao anangana iny trano fotsiny vita eo fa efa an'io trano io de zao bobongolo na ipetrahan'olona fa aza anaovana lainga ny vahoaka malagasy lainga avokoa ny ankamarony ny zabatra nresahy ny ty fitondragna ty indrindra fa ny filoham-pirenentsika zany tena sako miteny zany lainga ary za tsy menatra miteny amin'ny vahoaka malagasy androany tompony alaikitra miteny koa fa ny zavatra izay nolazaigna tamitsika isaky ny faritany isaky ny faritra mba mamerena kely atsika tsy fantako ny oronampeo any faritra misy nareo any eno mba jereo inona ny tanteraka ankoatrany io resaka fanamboarana hitatsika eto mamasina amboarana io zay azadino fa volan'ny FIFA namboarana an'io de io rova hitatsika io zay mampimenimenina ny malagasy zay saropiaro amin'ny mamalagasy azy am'izao fotoagna zao reny mba zavatra vita fa Andriamatoro iny ary idirako am'izay angamba le mahakasika le resaka gouvernement satria miazakazaka be ny fotoanatsika isan'ny nampimenimenina ny maro Andriamatoro Rakotomalala Henri ny fisina ministra sasatsasa tao anatin'ny gouvernemanta hoe mijabaka amin'ny asany hafa mijabaka amin'ny sasany amin'ny asan'ny sasany misy ministra tsy voafehy itsony tonga hatramin'izay fomba fiteny zay mihitsy ny tiako antanina Andriamatoro Rakotomalala Henri de hoe ahoana ny fomba fijerinao satria nanova ekipa ny filoham-pirenena zany tao anatin'ny fanovana gouvernement teto amitsika moa zany hoe isaky ny enimbolana misy foana zay fanovana gouvernement zay afapo ve Rakotomalala Henri ho anao manokana am'izay resaka fanovana gouvernement am'izao fotoana mbola mariky ny tsy famatorana koa zay eo amin'ny fitondrana firenena
zany hoe fanolotsoloana olona isaky ninymbolana zany na fanaovana azo atao ny manao évaluation fa le fanoloana matetitetika de mariky ny famatorana satria nahoana ianao milaza fa ametraka tamy voalohany ametraka gouvernement matanjaka technicienne mahay ary ny olo nianatra daholo reo tena olona nianatra daholo reo olona apetraka reo napetraka apatsy ngamba hoe telotelo ngamba na roa no resaka politika ao anatiny akamakama fa ny akamarony de olona manam-pahaizana daholo reo fa zao milaza ve tsika fa tsy miasa reo gouvernement membre agnatin'ny gouvernement reo miasa ny premier ministre saingy zao voafetra indrindra fa agnatin'izao coronavirus zao voafetra ny asan'ireo ina mahatonga an'andriamatora koto malalary teny azay azavay koa mivangongo ao amin'ilay filoham-pirenena ny fahefana ny fanapa-kevitra ny vola enti-manana ny fitaovana mivangongo dia tsy hoaraky ny filoham-pirenena zany misy défaillance kely zany rehefa aveo misy impact zay any am'ilay fomba fiasan'ilay gouvernementa aka ohatra anakiray za ohatra ministère ny fahasalamana satria coronavirus nresantsika raha vao resaky coronavirus zany eran'izao tontolo zao ndritra fa amy tany mandroso rehetra fianatra zany dia ny ministre ny fahasalamana no mitarika ny ady amy coronavirus miaiky an'izany ianao manaiky an'izany ianao saingy zao eto amitsika tsy ny ministre ny fahasalamana tompoko no mitarika an'izany ady amy coronavirus zany fa napetraka ho amin'ny ministre ny atitany miaramila ao amy CCO zany dia mpanaradeliny rano fotsiny ilay ministre ny fahasalamana nefa rehefa misy zavatra sarotra de izy niterena sy injanona le ministre ny fahasalamana ary tsy mitantana an'ireo mikirakira an'ilay ara-pahasalamana fa le CCO zany no tena manao azy dia vokany de ireny hitatsika reny fa nanao ny asany ny ministre ny fahasalamana amady mialatsiny raha professeur amady nanao ny asany izy amy maministre azy nitady lalana nanao antso mba hahafahana manampy an'ilay ara-pahasalamana am'ireo fitaovana maro samihafa ilaina am'ilay ady amy coronavirus asany zany de lazaina ndray fa tsy mitazona le solidarité gouvernementale dia izy samby izy ao anatiny mifanenjika samy ministre zany de fa mariky ny tsy famatorana fitondragna firenena ary ny tena mampalahelo de ty voamaly ny filoham-pirenena laza vao manomboka voafehy manomboka resintsika ny coronavirus azafady monsieur le président tsy ianao no nandresin'ny coronavirus fa ny ministre ny fahasalamana sy reo mpiasa ny fahasalamana zay niasa mafy andro manalina ny varotra ny ainy misy ary ny maty voan'ny coronavirus maty maromaro ireo no niady na de tsy ampy ary ny fitaovana ampelatagnany na resy normalement tsy tokony hiala ary ny sorona mihitsy io ministre eo fa manino ino nasorona satria ny antony tsotra mety misy zavatra ao ambadika an'izay zay fitsanganany fijoroan'ilay ministre zay sy reo olona mikirakira ny ara-pahasalamana zay tsy levony vavony ny fitondram-panjakana foibe zay le izy de manina ny olona maharesy ve ny fahasalamana miaretina ve no hoaisorona fa tsy reo ministre miaraka aminao zay mandainga manompa ny voaka malagasy ireo no tsy mahomby fa tsy ministre ny fahasalamana igny fa reny zany de tsy fitiavana velively reny ary tsy hoe sagnaty mbava mampiady resaka foko ny tenako miala tsy indrindra fa tsy maintsy tenenina kosa nefa ny alahelo ny namana ministre ny fampianarana voalohany na sorona soloana ministre ny fampianarana vaovao efa miresaka an'izay resaka fanabeazan'izay ianao am'izao fotoana zao fanapahan-kevitra ny raisin'ny filoham-pirenena fa tsy mitovy ny sujet hoan'ny adina fanadinam-panjakana voalohany ny CEPE am'ty taona ty efa ny rahantsika nahita ny baka ho an'ny taona 2024 fa nisy ny fuite de sujet na fivoahan'ny lazadina voalohany voatery tsy maintsy nyrosy tamin'ny deuxième session
isika teto mety manahoana no aviny zaza malagasy azo eritreretina ve ny kalitao ny fanabeazana eto Madagasikara? Tsy zany no niteny an'izay fa ireo syndicat Saint-Pama mikorosofahana hoy ny filohan'ny Saint-Pama ny fanabeazana eto Madagasikara am'izao fotoagna zao, mempitongana ary de regny hitatsika reny izy zao moa zany misy ndray ty ny fanadinana zay tsy itovizany tsy mitovy zany ny fanadinana eto Madagasikara hafa ny laza adina amin'ny toerana faritra sasany hafa ny amin'ny faritra sasany. Tsy fantatro moa na efa miditra amin'ny resaka fédéralisme atsika zao io fa ny amin'ny régime fédéral angamba no mety tokony hiata zany, fa raha amina tany ohatra atsika zay état unitaire dia tokony hitovy ny laza hadina manerana Madagasikara. Ny ministre moa voaingana, ny ministre zao io vao farany zao io nilaza misy fampianarana hoe mitovy daholo tamy voalohany, mitovy daholo ny daty zao ndray izy lasa samy manana ny azy ndray. Zay moa mampiavaka an'ity fitondragna ty, fitondragna tena somary miavaka amin'ny fitondragna rehetra ty fitondragna ty amy eo fomba fiseho zany. Ka de ho hitatsika eo ny fangadinana andefa move ireo ankizy ireo ve zany de tena hanana an'ilay fahaizana ety miatrika an'ilay lalana mbolo diaviny ary anahoana niveau an'ireo mpianatra reo haorina kely ao zany mbola olana zany anjaran'ny mpampianatra, mbola asan'ny mpampianatra koa zany, nefa ny mpampianatra eto amitsika am'izao fotoagna zao atao anjorom-bala. Inona mahatonga anao miteny an'izay? Iza moa raha samy nitolona teo amin'ny 13 mai tamin'ny fotoan'androny raha tsy resaka afa tsy lay fitolona farany teo tsika le 73 député reo, iza no tena nafana fo tamin'ny tolona teo moa ve tsy ny syndicat ny mpampianatra? Iza no nilokaloka fa hamaha ny problème io sy fitondragna am'izao fotoagna zao efa mitondra izy am'izao fotoagna zao roa taona zay vao vavy ny olana zay navoaka an'ireo mpampianatra reo am'izao tsika miteny mbola tsy voavady tompoko, nefa ny ministre tam'izany député izy tamin'ny fotoan'andro teo amin'ny 13 mai tadidiko tsara mihitsy ika fa zao ary isan'ny mpanentana teo mihitsy izy mpanentana mihitsy izy ary nahafantatra an'izany niara-niasa tamin'ireo syndicat reo saingy zao aiza am'izao fotoagna zao zany fampanantenana zany mba takany ahoana ny fiainan'ny mpampianatra am'izao fotoagna zao manerana Madagasikara raha tsy resaka fa tsy frammainy tsika fa mbola misy any mbo tsika miteny zao framme ray aman-dren'ny mpianatra zay fa tsy mahantra tsy manambola efa sesiky ny fahantrana tsy ny fijaliana any ambany vohitra any no mbola miantoka an'ireny framme reny. Inona zany no mba handraikitra nitolomagna teo amin'ny 13 mai lasa kivy le vahoaka raha vao misy tolona atao satria io ndray zalahy fa ampanantegna zavatra rehefa apitso afaka apitso rehefa azo ny toerana dia adinony ianao ozy le hira zany ka zany zava misy am'izao fotoagna zao ny olona jiaby zay nanoana ny fitondram-panjakana am'izao fotoagna zao kivy daholo any amin'ny faritra agny kivy daholo satria adinony ianao rehefa tonga eo izy ny akamakamany ny namanamany akaiky azy zay no mahazo tombotsoa oratin'izao fitondragna zao fa ny vahoaka sy le olona zay namono tegna taminy nanoana azy barakay ozy zalahy zay dakandratra. Eny ary alohany idirako am'le resaka fanoherana angamba Andriamato Riribe tiako antanina faraparany aminao hoe ahoana fomba fijerinao ary an'ilay fanapahan-kevitra zay niraisan'ny fanjakana hoe manomboka miverina tsikelikely ao anatin'ny fiainana andavanandro tsika, mety misy politika ambadika ve sa hoe inona mety mahatonga zay zavatra zay? Tompona andraikitra am'izay fanapahan-kevitra raisy ny fitondram-panjakana mbola veriko zay izy zany no miteny fa hoe manomboka resy ny coronavirus ary hitatsika le chiffre fa manomboka resy izy araky ny chiffre avoakany io engane ka tena resy ho resy marina fa tena marina io chiffre io fa za mbola samy teny eto fa ho afa baraka amin'io fitondram-panjakana afaka ray volana io samby ho tsara tantara eto atsika na za zay miteny zany ho tsara teniko androany fa efa azo lazaina zany hoe raha io chiffre vokatra navoaka ny fitondram-panjakana io zany dia efa azo lazaina hoe resy le coronavirus rariny kosa raha ohatra ka sokafona le fiainam-bahoaka avelao ny olona hitady asa, avelao ny olona hiasa, avelao ny orinasa hiasa, avelao andeha ny taxi be, avelao ifamezivezy ny vahoaka fa za mbola manana iay koa am'izao
am'ty resaka hoe dimampolo dimampolo ny olona mahazo mivorivory mahazo mitangorona tena hita zao fa tena matahotra ny mpanohitra ny fitondram-panjakana ina mahatonga n'andriamatora koto malala henri teny an'izay ny antony de tsotra ity fitondrany ity moa kokazava ty fitondrany ity tsy fitondrana azo tam'y fomba demokratika ny androany fa fitondrana ny ainga avy tam'y fanonganam-panjakana tany amy 2009 mahatsapa tsara izy ny zavatra nataony am'izao fotoagna zao tsy misy zavatra tsy mety ataon'ny fitondram-panjakana matahotra ny fitondram-panjakana zao io sao dia hitsangana ny voaka malagasy za tsy mitempanao politika fa ny voaka malagasy mihitsy no hitsangana satria mono mialatsigny fa rehefa tsy tanty ny voaka kosa ny zavatra ienany tsy maintsy mitsangana izy mijoro izy ka matahotra ny fitondram-panjakana dina ny zavatra ataony sakasakanana ny mpanohitra elingelenina ny mpanohitra na amin'ny fahafahana am'teny amin'ny ana manjery fotsiny mba ovina moa zay mpanohitra no azo miteny ry amin'ny RNM sy ny TVM na ny télévision privé ary zao io misy télévision privé tompoko tsy mandray olona ka nareo kosa nge manakorotana fireneny zay ny antony mahatonga nareo tsy avela teny amin'ny ainao manjery panjakana moa ve ny fanehonkevitra sala am'zao ve manakorotana firenena ny filazagna ny marina ve manakorotana firenena vo maika ary zany manampy ny mpitondra fanjakana mba hahafahany magnitsy ny lalany raha ohatra ka mbola azo hitsy izy inona moa natonga tamy 2009 natonga tamy 2009 hoe de nilazaina fa hoe tsy mety ntsony fitondram-panjakana fitondrana valomanagna io fa niaratsiny am'le anarana fa zay mihitsy ny fomba fitentenandreo azy tsy mety ntsony io fa tsy maintsy harodana de nitsanagna teo amy 13 mai reo fa rehefa anareo zany mitondra zao io ka misy olona am'teny hoe tsy mety fitondranareo de samborinareo gadranareo ohatra nataonareo amy berija efa miteny ny marina izy de samborina de gadena de raha pitiko zany za samborina rehefa miteny tsy mety fitondrana io efa tsy mety intsony zao fitondrana zao tompoko ary tompony andraikitra feno amy zavatra teneny koa mba inona ny zavatra hazontsika raisina am'zao fitondrana zao ry voaka malagasy tsy misy ka raha miteny ny mpanohitra am'zao fotoagna zao tsy mety tsony zao fa hitsangana atsika de ho samborinao ka zay indrindra mantsy hoe tao anatin'le fehi-kevitra satria ianao zao isan'ny hitako tao amin'ny départementan'ny politika tamin'iny fokonando iny a ina zany zavatra tapakareo tao hoe nareo ve hanonga-panjakana sa hoe ina le zavatra ho ataonareo aorina n'le fihiboany zao le izy a le terme fanonganam-panjakana mantsy a terme io zany a zavatra teny avy amin'ny mpanjanaka io zay mantsy le mpanjanaka io mahatonga na mametraka an'zay mantsy a zay le ahiahany olona ary zay mihitsy le resabeany anatambazotra Facebook ny mpanohitra ny andraikiny dia mampahafantatra amin'ny vahoaka ny zavatra tsy mety ataon'ny fitondram-panjakana anankiray zany zay faharoa manome sosokevitra ny mpitondra mba hahafahana manatsara n'zay tsy mety zay ary fahatelo farany dia mampianatra manaitra ny vahoaka amin'ny andraikitra tokony raisy ny vahoaka manoloana ny mpitondra zay napetrany azadino fa re mpitondra io de nomena fahefana avy amy vahoaka ny fahefana nomena nampindramina fahefana zay ny tena marina kokoa ka ny olona zay nampindramina fahefana izany nanome azy ny vahoaka rehefa ohatra ka hitan'ny vahoaka fa tsy makany amy fahombiazana fa makany amy fahampotena le firenena de tsy maintsy mandray andraikitra ny vahoaka malagasy ary tsy malagasy any a fa eran'zao tontolo zao raha mijery atsika ny Mali zao tsika miteny zao mijery atsika ny Côte d'Ivoire mijery atsika am'ireo firenena maro samihafa rehefa ratsy fitantanana de tsy maintsy mitsangana ny vahoaka mba avegeninareo kely ny kabary ny filohan-drajoelona teo hoe ty kiantsy ataotsika kiantsy demokrasia ty efa mitondra eny nareo zao fito taona zao nitolasanareo firenena fito taona fa tsy roa taona akory fito 5 taona tamin'ny tezamita roa taona zao mba efa sokafinareo ve mikiantsy demokrasia fa ny olona zay maneho hevitra no diavinareo samborona ogadrana tsy vaolany zany eto ny firenena ary vao maika zany a manapotika firenena manapotika ny mpitondra am'zao fotoagna zao fa io a rehefa mety ny ataonao tsara ny ataonao tsisy olona dala eto tsisy vahoaka dala eto ka hoe
le vahoaka efa miadana misakafo matory amy toerana trango tsara tsy ny any ambanivohitra milamina tsisy dalo afaka mandeha tsara ny fiarina rehetrarehetra ny orinasa miasa tsisy zavatra andeha hanintsika an'izany fitondrana zany fa zao matoy ny olona miteny matoy ny olona mitsikera matoy ny olona milaza tsy mahomby de tena mandeha makany amy tsizy izao fomba fitondrana firenena zao ary tsy azo ekena zany raha mbola ty tanindrazana zay eny ary tapitra ny fotoanantsika mankasitraka anao ndre mato Rakotomalala Henri na i Riribe nanaiky ny fanasana teto amin'ny fandarana dinika tamin'ity androany ity isorona ihany ko ianao mpijery sy mpanaraka ny fandarana hatramin'ny farany mankasitraka ny teknisiansika nampitany sary sy ny feo tany tokantrano tsiraray avy tany tamin'ny toerana zay nandrenisanao izao fandarana izao veloma tompoko